Manangona ny fo. Hitantsika tamin'ny heriny hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Ny fontsika hozy isika dia manangona, mora manangona kely. Ampatsiahivony daholo ny zavatra nataon'ny olona rehetra efa tamin'ny 5 taona, tamin'ny 30 taona lasa. Ireo olona izay nandratra, nanafitohana, nampalahelo. Noho izany mila manary fako isan'andro isika. Satria ny fontsika mora manangona dia mila fenona zavatra isan'andro isan'andro. Izay indray no arahantsika ao anatin'ity vidéo ity manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Tahin'Andriamanitra manokana tompoko raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page fa isan-kerinandro izahay mamoaka vidéo tahaka izao ary raha mijery vidéo any amin'ny YouTube ianao dia manasa anao ihany koa hisabonina amin'ny page-tsika any mitsangana ka miasa fa. Ny fo dia manangona. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana moa ny Baiboly. Noho izany mila fenontsika tenin'Andriamanitra ny fontsika. Rehefa feno tenin'Andriamanitra ny fontsika dia feno finoana zany ny fontsika. Dia lasa porosian'ny fontsika iaino an'Andriamanitra isika. Satria moa ny Baiboly ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Rehefa mitombo ny finoana ao anatsika dia tsy mila mialina nizaniza isika, tsy mila manaratsy nizaniza isika. Satria nahoana misy finoana ao anaty hoe manana anjara ho Andriamanitra. Raha mpivarotra ianao dia misy mpivarotra concurrent anao eo akaiky eo dia mandeha ny tsenan'ilay olona dia tsy mila mialina an'ilay olona ianao. Foka hifaly ary ianao. Satria inona ny dikan'izany? Matoa mandeha ny tsenan'ilay eo akaikinao dia efa minanina ihany koa hoe andeha ny tsenanao. Satria rehefa tsy mino isika hoe manana anjara ho antsika Andriamanitra dia lasa hosakanantsika ny anjarany hafa. Nefa n'izao tadidio, ny anjarako tsy ho anjaran'ny hafa mihitsy ary ny anjaran'ny hafa tsy anjarako. Samy manana ny anjara tsiraray ny olona rehetra, ianao dia manana ny anjara manokana ho anao. Izany mahatonga antsika tsy mialina nizaniza, tsy manaratsy anizaniza. Fa raha tsy izany akarary ny fontsika daholo izay andalo mahazo client ny eo akaikinao dia marary ny fonao. Manomboka androany izany faly zasy ianao mahita ny fitahian'ny hafa, faly zasy ianao mahita ny hafa manana. Ny malagasy dia manana an'izay toe-po izay hoe ory hava-manana. Rehefa manana ny hafa dia ory izy. Fa manomboka androany ndao hovaintsika mihitsy izay toe-tsaina izay hoe aoka ianao ho faly amin'ny fanambinana ny hafa, ho faly amin'ny fitahian'ny hafa. Noho izany feno tenin'Andriamanitra sy fiderana ny fonao. Hivavaka tsika tompoko. Tompo Andriamanitra misaotra anao izay fa ampianarinao. Ampio izahay hanary ny alahelo, ny ratra fa tsy mahasoa anay izany. Ity herinandro ity dia herinandrom-pahasoavana ho an'ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia misaotra anao nanaraka amin'ny vidéo hatramin'ny farany manome fotoanantsika amin'ny herinany toy izao indray Raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartager dia manasa anao hisabonina hatramin'ny page. Veloma tompoko.